Ny fahasoavan'ny tompo ho amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy amin'ity anio ity. Andray tenin'Andriamanitra isika ary ndaontsika hatratra amin'ny farany amin'izany tenin'Andriamanitra izany fa tsy hafa ny tenin'Andriamanitra fa aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Noho izany eo anatrehan'izao atao hoe fianaky ny valana retina zao zay miteraka tsy fahasalamana ny an-tsaina ao anatin'ny tenantsika ny vatatenantsika eo dia anisan'ny fanafana mahery vaika voalohany indrindra dia le voasoratra araky nambarako teo hoe fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ndaontsika hivavaka aloha ary dia ametraka n'izao fotoana izao eo am-pelantanan'ny tompo. Manasanao hivavaka. Raha eo mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy sambatra zay manana anao ny antony dia zay mitoy izao dia ny fahasoavanao reriany. Ianao le maty ho anay teo amin'ny hazo fijaliana, ianao le nidina mba ho anay, ianao le nandatsaka ny ranao mba ho fampihavanana anay amin'Andriamanitra ary fampihavanana ny olona samy olona. Ankehitriny zay dia mbola higioka ny teninao, ny teninao no manova ny fiainanay. Dia ny fanahinao masina ny ao anatin'ny fizarana ny teny, ao anatin'ny fandraisana ny teny, anisan'iza mahita n'izao fandarana izao mandray ny teninao dia andray fiainana izy. Ny voninahitra dia ho anao tompo. Aleloia, amen. Eny ary havana malala ao amin'ny tompo. Zao vanim-potoana izao dia vanim-potoana farany. Ary amin'ny vanim-potoana farany azy dia ambaran'ny Baiboly manao hoe any amin'ny andro farany ozy izy dia isy andro mahory. Ho an'ny olona zay ao amin'ny tompo zany mpanaradian'i Kristy dia tsy tokony ho gaga ny amin'izao zavatra mitranga izao. Ny antony dia satria efa voasoratra ny zavatra rehetra. Ny androany efa voasoratra, ny ampitsontsika, ny hoavintsika rehetra dia tadidio fa efa voasoratra. Ka mampahery anao zay aty am-piandohana fa na inona zavatra hoentiny zao fiainana izao, ndao hialoka eo ambany elatry ny tsy toa fa ao ny tena misy fiarovana mafy ho azy ho anao. Na inona ihany koa mety hoe anaran'ny aretina zay valanaretina mianaka maneran'izao tontolo izao, ny Covid-19, ny coronavirus, efa amanjatony amin'arivony ny aretina misy ety amin'izao tontolo izao. Fa ity coronavirus ity ny tena voaindra mahazo ny podium larana voalohany. Zany efa dia hiteny fa na inona anaran'ny aretina misy mandripaka mamono tsy manova ny falebiazan'Andriamanitra zany, tsy manova ny fiandrianan'Andriamanitra zany, tsy manova ny herin'Andriamanitra izany. Ary vao mainka ara zay rehetra mibanjana ny Kristy ao anatin'izao atao hoe fasarotana izao dia misy famonjena ho aminy. Fotoana fampaherezana izao iamantsy ianao. Ndaontsika andray tenin'Andriamanitra, raisiny Baibolinao dia andeha hosokafantsika ao amin'ny bokin'ny Romanina toko faha 12. Romanina toko faha 12. Romanina toko faha 12 dia andehantsika hijery avy hatrany ny 12 dia ny 15 sy ny 17. Hoy voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, ary mahareta amin'ny fivavahana. Ny 15. Miara mifaly amin'izay mifaly, ary miara mitomany amin'izay mitomany. Miraisa saina, aza mihevitra zay avonavona, fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo, aza manao ny tenanareo hoendry, aza mamaly ratsy na amin'iza, miomana anao zay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy zay havananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy
fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe ny fahamaliana izao no amaly ho Jehova. Misaotra ny tompontsika ny amin'izany teny izany. Andraisantsika fampiorenana avy amin'ny fanahy masina ary taridalana ihany koa ary fanefena indrindraindrindra ao anatin'ny fotsika mba hahatonga atsika riavana tena hanana toe-po, toe-panahy araka n'Andriamanitra. Ity Romana 12:20 ity moa dia miresaka ny apôstôly Paoly mizara ny fiangonana tao a Roma. Fiangonana tao a Roma tamin'izany fiangonana kristianina fa saingy izao tena nenjehana mafia, nandalo fisedrana mafia, nandalo olana mafia ary tongavana karazana atao hoe fakapanahy fizahn-toetra mamay isan-karazany reo kristianina tao a Roma tamin'izany. Dia nampiorina ny apôstôly Paoly nampiorina araky ny fahasoavana nomena azy. Dia be dia be ny zavatra voalaza ao anatin'ity toko 12:20 ity fa tiako ianao hamaky any tokantrano fa no horaisika androany dia anisany anankiray dia hono voasoratra dia nilaza ny apôstôly Paoly hoe mifalio izy amin'ny fanantenana. Zany hoe kristianina tao anatina tahotra, tao anatina orooro, fanenjehana, ady fizahn-toetra fa ny teny nalefan'ny apôstôly Paoly mantsy-ny mpiara-dita aminy mpiara-miazakazaka dia hoy izy hoe mifalio izy ao anatin'ny fanantenana. Zany hoe tao anatina fakiviny ireo kristianina ireo, tao anatina fiemorana ny maro noho ny amin'ny amafy ny zavatra mitranga fa nilatsaka ny teny fampaherezana hoe mifalio izy ao anatin'ny fanantenana. Ry afaka malala ao amin'ny tompo raha izany ny afatra avy amin'Andriamanitra dia te hilaza aminao ao anao zay mahita sy manaraka n'izao afatra izao androany fa na dia ao anatina fasarotana aza tena mbola azo ataony manana fifaliana. Fa maninona ny apôstôly Paoly teto nitaonany olona mba hifaly, nitaonany kristianina mba hifaly satria ny fifalian'ny kristianina, ny tena fifalian'ny kristianina dia zao tsy miorina amin'ny zavatra hita maso. Tsy hoe rehefa mety ny atao, tsy hoe rehefa milamina ny zavatra rehetra, tsy hoe rehefa mitsika ny olona rehetra, tsy hoe rehefa mirindra ny zavatra rehetra dia manana fifaliana isika. Fa tsy mba hitoy izany no nitezana ny kristianina tao a Roma tamin'ity fotoana ity. Azany ihany koa ny ampaherezana antsika fa ny fifaliantsika ry havana dia tokony hitoetra mandrakariva satria ny fifaliantsika dia tsy miorina amin'ny zavatra hita maso. Ka na dia ao anatina fakiviana azy mila manana fanantenana mandrakariva. Ny toetra anankiray tokony hananany ny kristianina ary ahafantarana fa tena kristianina izy dia zao manana fanantenana foana izy. Zao tsika dia mametraka fanontaniana be dia be manao hoe oviana ihany vao ho tapitra zao fihibohana izao, oviana vao ho tapitra zao valanaretina izao, mikatso ny zavatra rehetra, ny asa tsy mandeha. Dia tsy fantatritsika intsony amin'ny mahafoy ny fahatakarantsika hoe oviana vao hifarana izao rehetra izao. Very ny fanantenana, lasa kivy, lasa matahotra ny aminy ho avy, lasa miorooro ary mitarika antsika naonao foana zany. Fa tonga ny ten'Andriamanitra androany manana fanantenana ra kristianina ianao. Ny olona tsy kristianina amin'izao fotoana izao tsy manana fanantenana intsony. Ny olona tsy kristianina amin'izao fotoana izao zany hoe tsy miorina ao amin'ny Kristy. Very fanantenana ao anatina fiemorana, ao anatina fakiviana, ao anatina fitiavan-tena, tsy mijery ny hafa intsony, tsy matazan-davitra intsony. Fa ny tena kristianina dia zao manana fanantenana foana mba ho isika n'izany. Fa zao ao anatin'ny fanantenana dia ny toe-po takiana amintsika dia zao mifalio izy. Mifalia ao anatina fasarotana ve ianao mangatany fanahy masina fa ny fifaliana ry havana dia vokatry ny fanahy zany. Ny fifaliana dia vokatry ny fanahy zany hoe ilay fanahy mitaona antsika hibanjana ny Kristy. Mifalia azo ataony manana fifaliana ao anatin'ny ankonana, ao anatin'izao fioboana izao tsy fantatro
mety mandala ao tsy sarotra ve nytokantrano misy anao, ny fidiram-bolanao. Mpanjiny Jesosy le fa nahavitany zavatra rehetra. Mpanjiny fa ny fahoriana zay lalovantsika vetivety eny izy dia zao hoe tsy azo oharina amin'ny voninahitra mavesatra rahatrizay. Mifaliry havana. Ary faharoa manarakaraka eto ny ampaherezana ny fiangonana teto ary ampaherezana antsika ihany koa dia hono voasoratra. Mifalia amin'ny fanantenana ary miareta amin'ny fahoriana. Ny fahoriana io ry havana dia zao. Inay tsy takatritsika izy io. Fa io dia programan'Andriamanitra anankiray hitezana sy hanefenantsika. O Davida hoe soa o Davida nampahoriana mba hitandremako ny ditinao. Rehefa mandefa fahoriana Andriamanitra dia misy tanjona tiany hatongavanao. Mety endrika fahoriana tokoa ny zavatra mitranga eo anatrehany atao hoe fianaky ny valanaretina dia mikatso ny zavatra rehetra. Kivy isika. Fa misy tena anankiray izay ampaherezana antsika. Hono voasoratra hoe raha misy sisa izy kristiana ka mijaly dia zao aoka izy izy ankalaza n'Andriamanitra amin'izany anarana izany. Ry havana, rehefa ao anatina fahoriana zany dia ny toe-potakiana amintsika dia zao tsy mainka hanilika an'izany fahoriana zany. Fa misy fotoana Andriamanitra tena miteny antsika hoe mandalo fahoriana ve? Miareto izy. Miareta amin'ny fahoriana. Ary ao anatin'io fiaretana fahoriana io, ao ingy Andriamanitra no hanefy antsika. Ao ingy Andriamanitra no handratsana antsika amin'ny karazana mety ho toetra antsika. Ao ny avonavona, ao ny fizaozaona, ao ny firerehana, ao ny fitiavatena, ao ny fitiavam-bola. Fa misy fotoana Andriamanitra tena mampiditra antsika ao anatina fahoriana satria te hanefy antsika izy. Dia tsika maika hiala ao anatin'ny fahoriana kanefa Andriamanitra miteny miareta ao anatina fahoriana. Nisy fotoana Jesosy tena mafy ny zavatra nahazo azy teo amin'ny hazo fijaliana dia izy hoe raha io esory amiko ity kapoaka ity. Toa midika zany fa tena mafy ny fahoriana netiny. Kanefa hoy Andriamanitra hoe iareto. Za koa teteny aminao ny fahoriana zay lalovanao zao raha kristianina ianao, ahasoanao io. Hanefen'Andriamanitra anao io, ampitombo anao io, ahatonga anao ary hitonanao amin'ny famatorana misimisy kokoa io. No zany jereo amin'ny hevitra ara-panary havana ny fahoriana zay menjady amiko sy aminao. Dia hono toy teto mahareta hozy izy amin'ny fivavahana. Ry havana malala ao amin'ny tompo mahareta amin'ny fivavahana. Ny vavaka dia etsika anankiray lehibe anehoana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tsy azo eritreretina zany hoe kristianina nanolo tena ho an'ny tompo mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana nefa tsy mba manana fiainam-bavaka. Ny fiainam-bavaka ry havana dia tsy andrasana hoe amin'ny zavatra misy fahoriana vao iny fa mirotoroto mivavaka. Ny fiainam-bavaka dia tsy andrasana hoe misy fotoana iray manokana zay vao ndao hiondrika hivavaka hitady an'Andriamanitra. Fa ny fiainam-bavaka amin'izany hoe fiainana zany dia zao fiainana mihitsy ny vavaka. Ary ohatsika tsy ho latsaka ao anatin'ny fombafomba rehefa mivavaka fa naiza toerana misy anao, ninona sehatra misy anao, afaka mivavaka mangina ny anatin'ny fotsika isika mba ho fiainantsika ane zany. Fa ny ambaran'ny Baiboly eto dia zao mba tsy hijanona ao amina andro manokana fotsiny. Mety ao anatin'izao dia ao anatina fioboana dia mivavaka daholo satria te ho lasa zao aretin'izao, te hifaran'izao aretin'izao. Zany ny faniritsika. Fa Andriamanitra dia te hihoatra n'izany ka hitaonantsika androany milaza manao hoe mahareta hozy izy. Io faharetana io io ny tena toetra tsy hananantsika kristianina izy io. Nefa Andriamanitra tena mitaky. Raha resaka fivavahana mila maharitra. Tena mila maharitra ry havana. Samy mijery ary amin'izao fotoana izao. Manahoana kay ny fifaliana? Manana ve za? Manahoana ny fanantenako? Mbola misy ve? Za te hiteny aminao marina fa zao ny zava-misy.
mijery vaovao tsika dia mahita antotanisa mandrakariva mitombo isan'andro nisan'ny olona vo matahotra satria efa miparitaka ny valanaretina ekena fa reniny zava-misy fa azadino raha mbola izy koa ny farany aoka tsy ho foana ny fanantenanao fa Andriamanitra no mifeny zavatra rehetra fa amaraparantsika nge dia inona le toe-potakina ao anatin'izany ary dia hoy ny voalaza ny 5:12 miarao izy mifaly amin'izay mifaly ary miara mitomany amin'izay mitomany zao indrindra riavana amin'ny fiainana ankonana fiainatokantrano za zany anisany anankiray tena faly ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ny amin'ny siny zao atao hoe fihiboana izao ny antony dia manana fijery Andriamanitra fa eo anivon'ny tokantrano no hamonjena antsika tsiraray avy ary eo anivon'ny tokantrano raha eo no hamonjena antsika tsiraray avy dia nakorotan'Andriamanitra zao tontolo zao ny din'Andriamanitra avokoa zay rehetra mety manodina n'izao tontolo zao fa navelan'Andriamanitra amin'izay ny olona rehetrarehetra tsy hakanavaka satria tsisy tia noverina dia iray azy dia nampidirina any tokantrano ny tsirairay fa rehefa tonga ao tokantrano ao vao mahita ny tena fiainam-pianakaviana sy ny fifandraisana ao tokantrano kay ndraindraiky antsika rehefa zatra miasa maraina miverina riva isan'andro ohatran'izao dia very le fiainam-pianakaviana latsa-danja le fiainam-pianakaviana ndraindray rehefa tonga ny farany herinandro dia miazakazaka any am-piangonana dia lasa rotinina fotsiny dia adino le fiainam-pianakaviana andao hisaotra ny tompo amin'izao raha sy fotoana izao fa ao anatin'izao indrindra dia amerina fiainam-pianakaviana Andriamanitra io ankonana io dia efa programan'Andriamanitra mihitsy hatrany am-piandohana zao tontolo zao dia vola ingeriavana dia tsy mba manana ankonany tsy mbola nahita mihitsy ngamitsika nanaheno hoe losifera lana losifera vavy tsy mbola nahita an'izany tsika nanaheno an'izany ary noho le satana tsy manana an'izay fiainam-piankonana izay fiainam-pianakaviana izay dia zao korotaniny fianakaviana zay mijoro tsara ravady zay mitadiditra ao anatina fiaina tokantrano araka ny sitrapon'Andriamanitra ataony tsy tanteraka Baiboly dia milaza hoe minoan Jesosy Kristy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao fotoana zao ry havana ho anao zay mandre amin'izao fotoana zao ao tokantrano isan-karazany ao dia nio angeny fiainam-pianakavianao fa zao no tena ahitanao hoe mifankatia ve dada sy neny zao no tena ahitanao hoe mifankatia ve ny ray aman-dreny zanaka zao no tena ahitana hoe manahoana ny fifandraisana manahoana ny fifanajana manahoana ny fifampitenenana manahoana ny fiaraha-mivavaka manahoana zany rehetrarehetra zany zay nilazana amintsika hoe tena fotoana mety amin'Andriamanitra zao anatsitranana tokantrano maro zao vanim-potoana zao mba ho isan'izany anehinao fa eto dia ambarany amin'izay ozy izy dia ozy izy hoe miarao ozy izy mifaly amin'izay mifaly mahaiza miara mifaly ao tokantrano mahaiza miara mifaly fa zany natao hifo iray ao amin'ny tompo ary miara mitomany amin'izay mitomany ninona zavatra mitranga ry havana mba ho fatsapana iray mba ho fiombona naina amin'ny Kristy iray dia hoy izy hoe miraisa saina io firaisan-tsaina io tena ilaina be ny olona tsy miray saina na tokantrano tsy miray saina mpivady tsy miray saina dia tsy mba hatsangan-javatra mihitsy tsy mba ametrahan'Andriamanitra amin'ny programany mihitsy ny amin'ny asany azany manimba fiainam-panompona maro isan-karazany fa mpanompon'Andriamanitra tsy miray saina mpivady miara-miazakazaka miditra am-piangonana fa tsy miray saina ny mpiray-tampo ry havana malalo amin'ny tompo tena ilaina ny firaisan-tsaina ary ny din'Andriamanitra mihitsy zany zao tsika ao anatina fioboana mba tanteraka n'izany firaisan-tsaina zany tsy tanteraka nefy zany raha tsy eo ny heriny azy fijaliana zay te hanaraka ho Jesosy dia aoka izy andany tenany dia ho ny voasoratra eto aza mihevitra zay avonavonana ozy ndraindray ny avonavona mahatonga antsika tsy ray saina aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo ndraindray frere antsika ny vizaozaontsika ny fahalalantsika ny mahatonga antsika tsy hanana fanetreteny dia tsy tanteraka le firaisan-tsaina dia rehefa tsisy firaisan-tsaina dia mikorotana ny tokantrano fotoana zao ry havana samy mandiny tena lalina amin'izao fotoana izao ray mpianakaviana reny mpianakaviana ny ao an-tokantrano
fa tena ilaina ny firaisan-tsaina. Maiza manararoatra ao anatin'izao any fioboana izao hoe fa fotoana zao, fotoana mety zao. No voalaza ny teny soatra masina hoe aza manao ny tenanareo hoendo izy izy, ary aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'izy. Ny omananao izay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra, fa raha azo atao dia zao, ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra. Ry avako malalo amin'ny tompo, ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra. Dia te-pamaranana tompo ny hanasitrana antsika. Aseho eo anatrihan'ny tompo fa miezaka ny adio fo mandrakariva ianao. Mety tsy voatery hiavana aminao ny olona fa ataovy ny dingana izay asen'Andriamanitra ataonao mba ho fanasitranana anao zany, izay madio am-poa no ahitan'Andriamanitra. Ry malala ozy izy ny 9:20 dia zao aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Omeo lalana, aza mamaly ratsy. Ny toe-po kristianina dia toe-po tsy mamaly faty zany. Omeo lalana ny fahatezerana. Mety ho tezitra isika, ekena eo anatrehany karazan-javatra maro, mety ho tezitra isika. Saingy zao hoe aza vela hitoetra maharitra fa hanimba antsika zany fahatezerana zany. Omeo lalana hozy izy. Any fahamaliana. Raha mangina nge tsika tsy resy, raha mangina nge tsika tsy hoe ngetry voninahitra, raha mangina nge tsika tsy hoe vadiran'ovany, raha mangina nge tsika tsy hoe afa-baraka, fa miezinezina ny fanambarana androany any fahamaliana ho Jesosy. Misy Andriamanitra ao an-danitra fa izao no amaly ozy izy. Ary havana ny fahasoavan'ny tompo aneo amintsika tsiraray avy, satria fampizary eto mandrakariva fa voafetra ny fotoanantsika. Ny tianambary aty farany dia zao hoe midira ny fankatoavana, fotoana fanasitranana zao, ary minoa Jesosy Kristy tompo ianao sy ny ankonanao dia ho vonjena. Zay era ny fotoanantsika androany, ny fahasoavan'ny tompo amin'ny tsirairay. Finaritra tompo.